Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray manatanteraka hetsika fanairana mandritra ny 2 andro amin'izao fotoana izao ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS ny tsy fahatanterahana ny fitakiana syndikaly no antony izao fitokonana fanairana izao. Nanaovana ny hetsika fanairana izy ity fa tsy fitokonana akory, hetsika fanairana dia ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra noraisina tao amin'ny Congrès national izay natao tamin'ny mars 2014 tany Tomasina. Anisan'izany zany misy ny revendication maromaro atao anatin'izay Congrès national izay. Rehefa tsy tanteraka izay nanome zany daty hatramin'ny avril, faran'ny volana avril ka tsy tanteraka le izy dia ao anatin'ny calendrier tokony manao ny hetsika fanairana. Dia izay no mahatonga ny mpampianatra mpikaroka hanao an'izao hetsika fanairana izao mba hahatongavan'ny feo rehetrarehetra any amin'izay tokony andehanana any amin'ny fitondram-panjakana, any amin'ny mpanatanteraka fa misy zoan'ny mpampianatra tsy voarayany. Misy ny tokony hanatsarana ny ety amin'ny anjery manontolo tsy miroso any amin'izany tsika fa miroso any amin'ny fanadinoana tanteraka ny anjery manontolo izay mitaiza ny tanora malagasy. Anisan'ny vola ilaina amin'ny fanatsarana ny université ary anisan'ny koa moa zany ny dinianay tao amin'ny Congrès national dia ny fitantanana ety amin'ny université mihitsy ary ny fampidirana ny université ho ao anatin'ny fitaizana. Noho izany tokony anisan'izao tokony tsy asiana ny mpitantana ny agent comptable ohatra zao dia tokony tsy hisy ety amin'ny université. Ny heure complémentaire ny mpampianatra izay efa tamin'ny 2011-2012 zao mbola tsy voaray ny 2012-2013 moa dia mbola tsisy tokotany mihitsy ny vola hoe aiza no ahitana ny vola io nefa ny déclaration efa vita ary ny asa efa vita.